Araka ny nafantarantsika azy moa dia nankalazaina tamin'ny andron'ny omaly 6 Desambra ny andro raisam-pirenena hiadina amin'ny kolikoly niavaka ny fankalazana tamin'ity taona ity satria dia nisy ny fandraisana anjaran'ireo mpianatra amin'ny fanandrify amin'izay moa nihetsika izay nitanterahana teny amin'ny tranopokon'olona Analakely. Anisan'ireo sekoly telopolo teo eo nandray anjara tamin'ny hetsika fankalazana ny andro raisam-pirenena amin'ny ady amin'ny kolikoly omaly 6 Desambra ny sekoly tsy miankina UFSM Mandravoangy. Dimy rindrina rahina tantaran-tsehatra fohy no naseho ny solotenan'ny mpianatry ny UFSM ho fandraisana anjara amin'ny fanentanana amin'ny mpiarabelona aminy, indrindra ny tanora toa azy ireo hiady amin'ity resaka kolikoly ity. Naneho fahavononana tokoa moa ireto mpianatra ireto amin'izany ady iombonana izany araka izao tanjona tia nokendrena izao. Ny Bionko no tompomarika ity hetsika ity ka ankoatra ny fanentanana efa taony hatramin'izao dia tiany ihany koa ny ampandraisana anjaran'ny tanora ka dia ny sekoly indray no nentany no amin'izany. Misa 30 mahery ireo sekoly miankina sy tsy miankina nandray anjara tamin'ny fampisehoana izay natao omaly 6 Desambra tolakandro atao amin'ny tranopokon'olona Analakely ka nanehoan'izy ireo ny fahavononany andresy ny kolikoly. Slam, hira, dia atsika nantantaran-tsehatra samihafa no nentin'ireo mpianatra naneho izany amin'ny ady amin'ny kolikoly izany. Nanome voninahitra fampisehonan-tsehatra nataon'ny mpianatra io moa ny tale jeneraly ny Bionko André Amfidy Jean-Louis sy ireo mpiara-miasa aminy akaiky. Satria moa zomara ampitso dia hivoaka ao amintsika rapitso zany ny larana vaovao ny gazety Mahery. Ny fanatanjahantena moa no ibahan-toerana ao anatin'ity gazety ity nefa na izany azy misy hatrany ireo lohahevitra, ireo lahatsoratra natokana ho an'ny mpankafy raha tsy lasitsika fa tsy ny teknôlôjia avolenta, eo ihany koa ny sehatry ny fitiavana sy ny torohevitra samihafa azo adiny no manjifa ity gazety ity ho amin'ny rampitso. Ety ampamarana fampalalam-baovao ihany koa dia tsara ny mampafantatra antsika fa aorianan'izao fampalalam-baovao zao misy ny fandaharana manokana natokana zany ampafantarana ny vokatra avy eo anivon'ny orinasa Sokole, vokatra maro samihafa no ampafantarana ao anatin'izay fandaharana aorianan'izao fampalalam-baovao izay dia azo adiny ihany koa no manaraka io fandaharana io akatsika tanteraka hatreto ary ny fampalalam-baovao tamin'ity takariva ity dia ankasitrahana feno ianao nanaraka izany hatramin'ny farany. Famefotoana eto indray tsika amin'ny andro manaraka mametraka ny veloa mandrapitafa ao amin'izay indray ary veloma to.